Nampanatson'ireo mpianatra teo anivon'ny université ny UPRIM ny filohan'ny Afary Malagasy. Ny Afary Malagasy izay fikambanana iray miany zon'olombelona ny anatanteraka valan-dresaka mahakasika ny fitoniana ara-tsosialy no tena antony izay fampiatsoana azy izay toy izao ny fanadihadiana. Anisan'ny mahampitantana ny fiarahamonim-pirenena azy no nampanatson'ireo mpianatra ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Afary Malagasy Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa anatanteraka famelabelara-kevitra mahakasika ny lohahevitra momba ny fitoniana ara-tsosialy. Nambarany tamin'izany fa mbola maro ireo resoka eto amin'ny firenena ka mahatonga ny tsy fisian'ny fitoniana ara-tsosialy. Valiteny vatana meko azy ireo nandritra izay rehetra izay dia ny hoe ny fitoniana ara-tsosialy raha izay ny ilaina dia fametrahana fanjakana matanjaka. Ny fametrahana fanjakana matanjaka dia fanofibarana iombenimbeny fa amin'ny alalan'ny fananana vahoaka 20 tapitrisa fa tsy amin'ny alalan'ny fananana emoraika akorina fananana vola biavy any ivelany. Raha mihetsika amin'ny vahoaka 20 tapitrisa dia no iverina fa matanjaka ho azy ny fanjakana. Dia izay rehetra izay zany ny zavatra isan'ny tonga tamin'ny famelabelara-kevitra androany izay nanasany reto mpianatra reto anay nanao an'izay famelabelarana izay. Izay koa moa zany dia manamarika hoe mandritra n'izany rehetra zany dia no iverina fa tokony apetraka amin'ny toerana société civile manerana ny Madagasikara. Samy manana ny rafiny ireny ohatra société civile ao mivarotra, mpampianatra frame, mampiasa jirama, samy société civile daholo zany rehetra zany reny SMM ny syndicat ny ingénieur sy ny sisa reny mahalala zavatra soa azy dia tokony hoenao ny fanjakana zany reny rafitra rehetra misy reny ao anatin'ny société civile ary misy ny tokony fandraisana fanapahan-kevitra afahana miaino azy dia miaraka mamaolana ny olana rehetra dia tokony alavita amin'ny alalan'ny fampiresahana dia eo ihany koa fametrahana ny lalàna efa lany andro. Dia mahakasika izay lalàna lany andro izay no noteneninay hoe misy anjara andraikitra be dia be ihany koa amin'ny solombavam-bahoaka ilay izy. Nosafidiny manokana ny lohahevitra mahakasika ny fitoniana ara-tsosialy satria isan'ny lohahevitra izay resahan'ireo mpianatra mandritra ny fampianarana izany ka isan'ny manampy azy ireo mijery lalindalina kokoa ny mahakasika izany fitoniana ara-tsosialy izany sy ireo hevitra fonosin'izany ary ny fomba atao ahatongavana amin'izany.